Makafalina ny rabananao zay manaraka ny télévision malagasy mijery teto ny andro amin'ity fasivin'ny volana Jolay 17 sy 20 ity. Mikasika ny mandrafitra ny metotetry ny andro dia somary ny endanja ny herin'ny alizay zay mandrafitra ny metotetry ny androntsika amin'ny ankapobeny, zany hoe somary hidina ny maripana ambandrindra ho an'ny faritra ampovoan-tany manontolo. Mikasika ny metotetry ny andro rapitsy maraina dia somary ahitana andian-javana araka izany ny faritra ampovoan-tany, mahazo ny faritra Atsinanana sy ny faritra Vadivavy Fitovinany. Tanora malefaka kosa ny faritra Savasy, ny faritra Analanjorofo, andrahona vitsy ny faritra Sisa. Ny tolakandro dia mbola mitoetra trany ny orana malefaka raha ho an'ny tapany atsimon'ny faritra Sava, ny faritra Analanjorofo, andrahona kosa ny andro raha ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra Sofia, omaina raha ho an'ny faritra Sisa. Mikasika ny maripana dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 raha ho an'ny faritra ampovoan-tany, mihoatra ny 15 kosa ny ambany-drindra raha ho an'ny morotsiraka rehetrarehetra. Ny maripana ambony-drindra voavinavina dia 30 degré Celsius majanga, manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 raha ho an'ny faritra ampovoan-tany ary 20 ka hatramin'ny 30 kosa raha ho an'ny morotsiraka rehetrarehetra. Na mikasa ho any amin'ireo tanàn-dehibe ivela Madagasikara ianao dia somary ahitana orana tandrifin-drahona i Paris sy i Bangkok ary andrahona ny andro ho an'ny Nairobi, maina kosa raha ho an'ny Milan sy Johannesburg. Ho an'ireo nosy manodidina kosa dia ahitana orana tandrifin-drahona i Maurice, Comore ary Seychelles, omaina ny andro raha ho an'ny La Réunion. Dia zay ary tompoko nazatolotra anao tamin'ity andro anio ity, manasa anao amin'ny manaraka indray. Veloma to.